Davida dia niteny hoe faly aho izy raha ozy ireo hoe andehantsika ho any an-tranon'i Jehova. Hoy Davida hoe aleoko mitoetra ray andro eo akanjanao zay mitoetra arivo andro any amin'ny toeran-kafa. Ray andro eo akanjanao izy dia tsara lavitra noho ny arivo. Aizy zany eo akanjo zany raha ny tempolo ny jerena dia eo akanjo zany eo ivelany eo fotsiny, tsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tena hoe eo mihitsy Andriamanitra. Fa Andriamanitra iza misy an'Andriamanitra raha tamin'ny andron'ny firenen'Israely nisy ny tempolo sy ny tabernakely tao amin'ny efitra masina indrindra nisy an'Andriamanitra. Tsy azo natonona zany, tsy azo natrehany fa masina loatra. Ary ny olombelona tsy afaka anatonao ka ho tafajanonao. Dia hozy Davida eo mikanjanao fotsiny dia efa mahafinaritra. Iasafa dia niteny mihitsy hoe izaho dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Indro very zay lavitra anao, aringanao zay rehetrarehetra mijangajanga mafoy anao. Fa izaho dia nao akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Ianao Jehovah Tompo no ataoko aroko mba ilaza ny asanao rehetra. Tamin'izany fotoana zany Davida niteny hoe eo akanjanao dia mahafinaritra. Fa ianao amin'izao fotoana izao tsy eo akanja misy ianao, fa ianao ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy. Eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy ny misy ianao. Raha toka mino ianao ary nananaiky ny famonjen'i Jesosy, tsy eo ankanja, tsy eny ivelany, fa eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy. Zany ny mamy, zany ny sarobidy indrindra. Indray ny olona variana mihitsy amin'izao fiainana zao amin'ny rotorotom-piainana rehetra. Manadino an'izany hoe fahasarobidiny hoe miaraka amin'ny Jesosy zany, na amin'ny fiaraha-mivavaka zany, na amin'ny vondrom-bavaka zany, na amin'ny fitoriana Jesosy zany, na amin'ny piray-tam-po amin'ny tompo zany. Lasa atakalo zavatra hafa nefa reny zavatra reny raha tena hoe hitoerany fanahy ary mandeha araka fanahy. Eo ny fanatrehan'ny tompo satria hoy Jesosy hoe naizanaiza ny angonany roatelo dia aiza izy eo afovoany izy. Zany hoe tsy eny ivelany tsotra, Jesosy misy ny eo afovoaninao. Tamin'ny andron'i Davida nefa dia hoe mahafinaritra any eo akanjanao fotsiny. Tsy ao amin'ny tompo akory zany, tsy ao amin'ny fanatrehany, fa eo mikanja. Fa ny amin'izao fotoana dia hoy Jesosy hoe naizanaiza angona androa na antelo dia eo afovoany Jesosy. Haleloia! Tsy misy toerana tsara taka zany hoe ao amin'ny fanatrehan'i Jesosy zany. Matsapa fiadanana ianao, matsapa fitsaharana ianao, matsapa hoe eo ny tsara indrindra. Hiazakazaka ho aiza indray, hietsiketsika ho aiza indray, mbola hitadinina indray mandehana any. Fa tsy ho afa-po ianao. Vola davinao tsy ho afa-po ianao. Asa dia davinao tsy ho afa-po ianao. Materielina dia davinao tsy ho afa-po ianao. Mbola hitady foana ianao ary tsy ho afa-po amin'io. Ary ataon'i Jesosy mihitsy zay tsy afa-po anao amin'izay zavatra ka tsahanao ivelan'i Jesosy. Zany dia lazaiko anao zany. Ataony mihodinkodina any ianao, vezivezy any ianao, mandehandeha any ianao, hitady zao rehetra zao. Fa tsy havoky ianao zany raha tsy Jesosy mihitsy. Jesosy mihitsy no afa-po anao. Fa tsy hoe Jesosy sy Jesosy miampy. Jesosy izy rehetra amin'ny fahafenoana dia ampy. Haleloia! Zavatra rehetra eto tany ke tsy hisiditra any an-danitra any. Marina sa diso? Zavatra nananao eto tany ke tsy hisiditra any an-danitra any. Zavatra rehetra foroneto ke tsy hisiditra any an-danitra any. Rehefa ho avy Jesosy ianao rery miakatra raha hiakatra. Haleloia! Fa zavatra ifikirinao sy matematesanao sy mety tady amen'ny fonao io raha tsy Jesosy, tsy miditra any an-danitra keo. Jesosy, ianao no raisin'i Jesosy hiakatra. Fa mangetahita an'i Jesosy marina ve ianao? Maniry an'i Jesosy marina ve ianao? Androany ny ten'Andriamanitra dia teny amintsika hoe aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo. Aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo. Fa be da be mpanompo sampy amin'izao fotoana. Ary atsika eto androany no ampetrahany tompo an'izay hoe aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo. Zay manatsofona eto miaino, aoka izy haino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Za mieritreritra ianao tena ohatrany tsy anaza ny teny zany. Tokony ary amin'le mpanasina ary tantely mandeha mitory fa tsy eto. Sy tokony ary amin'le mpanatitra gisa sy mpanatitra koa ary tantely no mitory. Raha izany hoe aoka tsy ho mpanompo sampy zany ny zavatra toriana eo. Fa androany fanamasina maniraka aho eto hiteny aminao azo aoka ianao tsy ho mpanompo sampy. Fa raha mpanompo sampy ianao tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. So dia verina fa le mpanompo sampy lazaiko dia le mandeha manasina, dia le mitondra akoho, mitondra vorona,
dia mitondra an'izao rehetra zao tsy zay mpanompo sampy tiako lazaina eto, tsy zay ny mpanompo sampy tiako lazaina eto, fa manakambara aminao ny tompo androany. Inona ny ao am-ponao, inona no mibahana ao am-ponao, inona no mavesatra ao aminao, tena hoe manavesatra anao ao am-ponao, inona no mampiainanao, manahoana toe-ponao amin'izao vaninandro ianantsika izao. Fa ny tompo dia miteny hoe aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo. Korintiana voalohany toko 10. Korintiana voalohany toko 10. Voatsela ny zarana ty teny ty, ary be da be ny zavatra andraisahana tao anatin'izay. Fa androany tompo mbola te hanindry amintsika. Korintiana voalohany toko 10:7, zay fotsiny nraisiny. Korintiana voalohany toko 10:7. Aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka hihinana sy hisotro dia nitsangana hilalao. Ry fiangonana mahalala an' Jesosy, ranabavy, rahalahy, tsotra ny teniko, tsotra ny teny fanamasina aminao, aoka tsy ho mpanompo sampy ianao. Inona no atao hoe sampy? Ny atao hoe sampy dia raha misy zavatra maka ny toerana voalohany ao aminao, ao am-ponao, sampy zay. Na zavatra io, na olona io, raha maka toerana voalohany io, na miady toerana voalohany io, ao am-ponao, sampy zay. Sabi mandiny tenitsika androany, firy-taona ny arahana tamin'i Jesosy, firy-taona nanom-pona, firy-taona ny hoe malala n'le fahamarinana, voaka ny Babilôna, voaka ny Egypte, nanaraka an' Jesosy, isaorana an' Jesosy zany, halleloia, dia raina ny tompo. Fa vao fotoana androany zao, inona ny mbahanao am-ponao? Iza no mameno ny fonao? Fa miteny mihitsy ny tompo eto androany, aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo. Raha misy zavatra ambony noho Jesosy ao am-ponao, sampy zay. Raha misy zavatra priorité noho Jesosy, ka hoe Jesosy miandry aloha, Jesosy afaka mandefitra aloha, sampy zay. Halleloia. Andriamanitra mandinika ny fo sy ny vo. Davida dia niteny ao amin'ny Salamy 8:30, Jehovah, efa nandinika ahy ianao ka mahalala ahy. Voadinika ao ny fitoetro na mandeha ao na mandry. Fantatrao tsara ny alehako rehetra. Mbola tsisy hevitra miforona koa atao anaty saiko, efa fantatrao. Andriamanitra mazava, Andriamanitra mahita, Andriamanitra dia voalaza fa mandinika ny fo sy mamantatra ny vo. Izany hoe tsisy miafina eo anatrehan'Andriamanitra tsika rehetrarehetra eto zay tonga eto androany. Sy ianao zay manaraka an'izao vidéo zao na iza misy ianao, fa mianja azy eo anatrehan'Andriamanitra, miariary eo anatrehan'Andriamanitra, vakian'Andriamanitra fotsiny. Amintsika samitsika no afaka mifanafina, amintsika samitsika no afaka hita ety ivelany hoe mafana rahalahy zany, toetra tsara rahalahy zany. Amintsika samitsika no afaka manamboatra, fa eo anatrehan'ny tompo tsisy afaka amboarina. Fa zay tahany fonao ao, zay toetra ny fonao ao, zay ny vakian'Andriamanitra. Rehefa vidin'ny mpanjaka solosaoly, dia netreretiny ray aman-dreniny Davida hoe zay bôgôsy, zay ranjanana, zay lava, zay vaventy, zay manatsaina, zay mendrika ety ivelany no vidina ao mpanjaka. Tsy nirara iny Davida tany an-tsaha, tsy kôty mihitsy. Dia niteny fanamasina taman'ompon'Andriamanitra zay nifidy hoe aza mijery ny tsanganany ianao. Fa ny fijerin'Andriamanitra tsy taka ny fijerin'Andriamanitra tsy taka ny fijerin'olombelona. Fa ny olombelona maninona? Ny olombelona mijery zay ety ivelany. Fa Andriamanitra maninona? Andriamanitra mijery ny ao anaty. Andriamanitra mijery ny ao anaty. Tsy nisy izy rahalany Davida rehetrarehetra. Fa nijerena avy eo, reo daholo ve ny rahalanao, reo daholo ve ny zanakao mantsy an' Jese. Fa tsy sakafo tsika raha tsy hita hoe iza nisy olo an'Saoly. Reo daholo ozy izy, reo fa misy ray any an-tsahany.
zay nambanimbaniana. Tany izy atsoa izy fa tsy misakafotsika raha tsy tonga eto zay, raha tsy hita nisy olo ansaoly. Tany amin'ny Davida, tany le fifidianan'Andriamanitra. Tany amin'ny Davida, tany le fifidianan'Andriamanitra, ary Andriamanitra dia teny hoe nahita olona araka ny foko izay hisy olo ansaoly. Tany amin'ny Davida, Davida tany an-tsaha nafantatra an' Jesosy. Jehovah ny mpiandry ahy. Ianao izy mampianatra ahy hiady. Ianao mampianatra ahy hiaza. Raha misy lasan'ny orsa na liona ny ondry dia enjehako hialy eny ambavany. Davida le araka ny fon'Andriamanitra. Tiana lazaina amintsika eto izao, miariary eo anatrany'Andriamanitra momba antsika. Na hiteny tika na tsy hiteny, na hetsika sika na tsy hetsika, tonga dia vakina fotsiny. Vakina fotsiny. Halleluja. Evero ny lalanareo. Evero ny lalanareo. Ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve? Evero ny lalanao. Everiko ny lalako. Ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve? Mbola ao ve za? Firy taona niarahanao tamin'i Jesosy? Firy taona nakonverti anao? Firy taona ny hoe nivoahanao tao anatin'ny rafidrafitra sy ny fombafomba sy ny Babilôna sy ny tsara ho azy zany, fa ny androany. Ny androany. Moa ve ny fonao, Jesosy ve ny lohany? Jesosy ve ny makabana? Jesosy ve no mitoetrao? Afaka teneneo am-bava zany, Jesosy mitoetrao. Fa raha tena mipetraka, dia tena mandiny tena eo anatrehan'i Jesosy, dia tsy miteny mihitsy fa mandohalika, dia inona no lazain'i Jesosy? Inona no tenenin' Jesosy? Misy an'ity, misy an'ry, misy an'itsy, misy an'izao. Maharatra ny fon'Andriamanitra amin'ny toe-pon'ny fiangonana amin'izao fotoana. Lazaiko anao. Maharatra ny fon'Andriamanitra amin'ny toe-pon'ny fiangonana amin'izao fotoana, satria ny fiangonana dia manompo sampy. Fanompoan-tsampy moderne. Tsy Jesosy ny lohany ao am-piangonana. Tsy Jesosy ny lohany ao amin'ny fiainana isan'andro. Tsy Jesosy ny makabana. Misy fotoana ianao mihaino toriteny 30 minitra tsisy resaka Jesosy ao. Misy fotoana ianao anaty fotoam-pivavahana manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny folo sasany na amin'ny 1 tsy misy resaka Jesosy ao. Malahelo ny fon'Andriamanitra. Malahelo ny fanahin'Andriamanitra. Satria tsy Jesosy ny santara. Tsy Jesosy ny loha. Ny filazantsara nge dia zao hoe Jesosy. Jesosy no ivony. Jesosy no ivony. Tsy ampiana ninninna. Tsy ahodikodina ninninna. Amin'izao fotoana ny mpitoro filazantsara. Ny mpihirankira. Ny mpanompon'Andriamanitra. Dia tsy Jesosy ny ivony. Fa Jesosy lasa eny anjorom-bala. Tsy Jesosy no ivony. Dia rehefa tsy Jesosy ny ivony, dia misy zavatra hafa foronina be da be ao. Izay efa fantatrao raha teo. Fa androany ny tompo te hametraka mihitsy aminao fiangonan'i Jesosy Kristy. Evero ny lalanao. Dinio ny tenanareo. Dinio ny tenanareo. Dinio ny tenanareo. Ao ve Jesosy ary makabana 100 isan-jato. Lazaiko anao fa miaraka amin'ny Jesosy dia zao misy an'ilay fitenenao hoe tout ou rien. Ino zany hoe tout ou rien zany? Ny Jesosy na tonga dia 100 isan-jato, na tsy mila rehefa tsy akan' Jesosy dia oka zao. Zay ny Jesosy. Jesosy tsy mila hoe 5% no menao azy. 10%, 90%. Ohatran'ireny zazakely reny. Ny zazakely rehefa mitazara tonga dia rehefa tsy azo ny rehetrarehetra dia tsy tia dia mitomany izy. Na tonga dia omenao azy io dia anazy rehetra. Fa izy tsy tia ampahapahany. Jesosy Kristy dia ao amin'ny resaka hoe tout ou rien. Na Jesosy ray manontolony ao aminao, na tsisy. Ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra. Miandratra an'izany ve ianao? Miandratra an'izany ve ianao? Miaspire an'izany ve ianao amin'ny teny frantsay zany? Izay ve ny fisetonao? Miseto amin'izany ve ianao? Mitady hatongavan'izany fiverenan'i Jesosy zany ve ianao? Halleluja. Raha miresaka hoe Andriamanitra ny tokony lohany, Jesosy ny tokony lohany, fa aza manompo sampy, dia ndikan'izay mila fantatrao ilay toetran'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia Andriamanitra jaloux. Hainao angamba ndikan'izany hoe jaloux zany.
na hoe saro-piaro. Fa toetran'Andriamanitra aray koa zay hoe saro-piaro zay. Raha toa tsy mbola fantatrao na adinodinonao fa toetran'Andriamanitra anankiray dia Andriamanitra saro-piaro. Tsy fantatra ianao rehefa saro-piaro tamin'ny fiainanao. Saro-piaro amin'ny vadinao, saro-piaro amin'ny olon-tianao, saro-piaro amin'ny zanakao, saro-piaro amin'ny zavatra anankiray. Manahoana ny toe-ponao? Manahoana ny ao anatinao? Inona ny fahasahianao sy ny zavatra ho afaka ataonao rehefa ianao zay saro-piaro zay? Fa Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro. Haleloia. Exodosy 4:30. Exodosy 4:30. Andininy fa 1:40. Exodosy 4:30. Andininy fa 4:40. Exodosy 4:30. Andininy fa 4:40. Fa tsy ankohaka eo anatrehan'izay andray mankafy ianao, fa Jehova dia saro-piaro no anarany. Fa Jehova dia saro-piaro no anarany. Haleloia. Satria Andriamanitra saro-piaro izy. Voalazantsika teo tamin'ny hira, Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ty voalaza ato amin'ny testamenta fanekena taloha ity, ilay Andriamanitra Jehova tompony maro, dia tsy iza fa Jesosy ilay voalaza ho amin'ny fanekena vaovao ihany. Fa tsy hoe Andriamanitra hafa io, ka tamin'izany izy ny saro-piaro, tamin'izany izy ny masika, tamin'izany izy ny mandringana, fa mbola toetrany ihany io amin'izao fotoana. Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Raha saro-piaro ny anarany tao amin'ny Exodosy 4:30, mbola saro-piaro izy amin'izao Novambra 2017 zao. Manahoana ny toe-ponao? Manahoana ny toe-ponao? Inona no mibahanao? Inona no mamaky anao? Inona no mampiazakazaka anao? Izy Jesosy aminao. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro, jaloux, mierim-pity, tsy te ho izarazara ny fonao, fa tia notokana ho anazy ny fonao. Tia notokana ho anazy ny fonao. Haleloia. Fotoana farany zao raha lasaina bavy, na mpaminany na tsy mpaminany, tsy ilain'ny mpaminany na olona tsy mpaminany ara dia malala fa fotoana farany zao. Fa tsy ilana hoe izy mpaminany ho tonga eto ilaza aminao fa fotoana farany zao. Fa fotoana farany zao. Satria ny fahamantarana rehetra mitombo zay manambara fa akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Tsy olazaina aminao tsony ny aretina mandringana, ny tsy fitiavana, ny lolo-po, ny ady an-trano, ny mosary. Zany rehetra zany famantarana. Ary miampy. Tsy ho ela intsony dia ho avy fampakarana ny fiangonan'i Jesosy. Tsy ho ela intsony dia ho avy fampakarana ny fiangonan'i Jesosy. Fa moa ianao mipetraka eto io androany, isan'ny ho akarina ve ianao? Inona no ilazanao fa ho akarina ianao? Voaka Babilôna, ny alan-drafidrafitra sy ny fombafomba. Tsara zay fa ny toe-ponao eo ampipetrahana eo amin'izao fotoana. Iza ny lohany? Iza no mibala? Inona no mamaky anao amin'ny fiainanao isan'andro? Fa ny fanahy masina miteny amiko, miteny aminao, variana ny fiangonana. Variana ny fiangonana. Milalao ny fiangonana. Izy Jesosy aminao. Fa Jesosy dia Andriamanitra saro-piaro. Jesosy ve moyen aminao? Sa Jesosy fin aminao? Inona tiana lazaina? Ny moyen dia fitaovana. Ahafahana mahazo an'ry, ahafahana mahazo an'ry, ahafahana mahatonga amin'ry tanjon'ry. Moyen ve Jesosy aminao? Fa lazaiko aminao fa tsy tiany Jesosy fa atao moyen. Tsy moyen Jesosy. Haleloia. Tsy moyen Jesosy. Jesosy ny lohany. Jesosy dia fin, objectif. Inona ny tanjonao amin'ny fiainana? Fa ny akamaroan'ny fiangonana lazaiko anao. Ny akamaroan'ny fiangonana lazaiko anao dia moyen Jesosy. Moyen Jesosy ahatratrarana tanjona.
moyen Jesosy avitana nitsy avitanany zaro tsia fiangonana malalan Jesosy zay manatrika eto androany tsy moyen Jesosy. Jesosy de objectif. Jesosy no fin. Jesosy no tanjonao raha te hiditra ny fanjakany lanitra ianao. Jesosy no tanjonao. Jesosy no lohany amin'ny fiainanao. Satria ny zavatra toriana aminao amin'izao fotoana, manatona Jesosy fa azo vady ianao, manatona Jesosy fa hahita asa tsara ianao, manatona Jesosy fa hilamina ny fiainanao. Fa be da be ny lazaiko anao fa olona tsy manana an Jesosy mahazo vady, mahazo asa, milamina ny fiainana. Dikan'izay tsy zay ny tanjona. Tsy zay no ilaina. Raha manome an'izay Jesosy, halleloja. Fa raha zay no iazakazahanao sy anatonanao an Jesosy, tsy zay no anatonana an Jesosy raha lasa anabavy ahy. Hoy ny voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, any volafotsy, any volamena. Anisany volafotsy, anisany volamena. Volamena eny an-tanan-karana anizy. Volafotsy eny an-tanan-karana anizy. Mivavaka ve reny? Kristianina ve reny? Fa rehefa omeny Jesosy dia omeny. Fa tsy miditra ny fanjakany lanitra reny akory. Mety ho azonao ny fitahiana rehetra. Mety ho azonao zao rehetrarehetra zao, fa Jesosy tsy lohany amin'ny fiainanao. Rehefa tsy lohany amin'ny fiainanao Jesosy, voafitaky ny arena sy ny vola ianao. Zay toriana aminao isanandro isanandro. 2013 ihany nanomboka kasihan'ny tompony tory zao teny zao momba ny Jesosy, tsy miovy io mara-piveriny Jesosy eny aminao lanitra fa Jesosy dia Jesosy. Jesosy ny lohany. Halleloja. Jesosy ny lohany. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy avy eo, rehefa omeny vady ianao isaorana azy. Rehefa omeny zanaka ianao isaorana azy. Omeny asa ianao isaorana azy. Fa tsy ireny ny akabana ao amin'ny fiainanao. Halleloja. Tsy le fitahiana no hibahanao aminao, fa le mameny fitahiana. Mararo ny fon'ny tompo amin'ny fiangonana hoa. Mararo ny fon'ny tompo amin'ny fiangonana. Malahelo ny fanamasina amin'ny fiangonana. Fa ao anaty fotoana anankiray tsisy resaka Jesosy. Fampiderana akanjo, fampiderana bika, fampiderana vady, fampiderana materiel. Dia averiko foana hoe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ny ivo filazantsara tsy mainka anotory materiel ary Paoly, tsy mainka anotory materiel ary Petera, tsy mainka anotory materiel ary Jakob, na mety nananany ary zany. Tsy mainka nampideradera ny vadiny nandresaka momba ny vadiny izy. Fa rehefa izy dia izy rery. Toriny dia Jesosy no toriny. Halleloja. Jesosy raha nitory teny teto tany, ny fanjakany lanitra no nambarany. Ny fanjakany lanitra no toriny. Tsy resaka fihinanana sy fisotroana, tsy resaka materiel. Fa nidiranao ny fanjakany lanitra dia ny fibebahanao. Ary ny fanananao an Jesosy ao am-ponao. Halleloja. Fa tsisy resaka akanjon Jesosy tao, na kapan Jesosy, na fahatsarany Jesosy ny amin'ny materiel. Ny amin'ny nambombonan Jesosy teo amin'ny hazo fizaliana. Zay vao hitanao hoe kay ny akanjon Jesosy, akanjo tsara. Le natao an-tsapaka iny. Akanjo tsara tarehy. Akanjo tena ambony. Fa tsy nresadresahany zany tao anaty Baiboly satria tsy zany ny mamaika. Any amin'ny falany, any amin'ny nanomboana an Jesosy, zay vao hitany natao loka le akanjo tsara an Jesosy. Amin'izao fotoana ny fitoriana dia fitahiana ny resahana. Akanjo, peratra, volamena, volafotsy, materiel, ho potika soravy reny. Ary aiza mieritreritra fa hoe mandeha ny asanao, mandeha ny fiainanao, tsisy olana dia hoe miaraka aminao ny tompo. Tsy pirofo ny fiainan'ny tompo aminao. Hoe mety hoe filamina ny fiainanao ary materiel. Tsy pirofo fa miaraka aminao ny tompo. Raha toa ka hoe miroborobo ianao ara materialy, ara-bola, tsy fanambarana fa miaraka aminao ny tompo. Tsy fanambarana fa miaraka aminao ny tompo. Tandremo, mangataha, mivavah, mangataha, discernement fanamasina. Ampahafantaro ao fanamasina, inona ny avy aminao sy tsy avy aminao. Fa ianao ke mijery eto Madagasikara, mijery ianao fiangonana, trano fivavahana, feno, hipoka. Hitanao io maso, dia ianao hoe tena ratsy Jesosy kosa tsy mahavory olona ohatr'izao. Miteny ve ianao fa Jesosy? Mahita ianao fa tsy vita an'izay fotsiny. Jerina ianao ilay fiangonana, misy miracle, misy fangagana, misy fanasirana. Dia ianao hoe ratsy Jesosy ve havita fangagana sy miracle? Fa zao no lazaiko anao. Jodasy. Iza moa Jodasy? Jodasy le namadika an Jesosy. Fa Jodasy anisan'ilay fitopolo lahy. Marina sa diso?
Jodasy anisan'le 12 lahy. Rehefa naniraka Jesosy hoe ndala, avoiny demonia, sitrano boka, atsangano no maty sy ny maro samihafa, miverina avany ireo mpianatra ireo, dia inona lazainy mpianatra? Tompo, na ny demonia ara-baikoiny amin'ny anaranao dia mivoaka. Tao anatin'ireny Jodasy. Dia zao mihitsy nylazainy Jesosy, aza mifaly ianao satria manaiky anao ny fanahy. Fa mifaly ianao fa voasoratra any an-danitra ny anaranao. Halleloja. So vao fitaky ny miracle ianao fa misy ny faux miracle. Na misy koa ny vrai miracle fa tsy zany no hidiranao fasaka ny lanitra. Jodasy dia ozy Jesosy hoe zanaky ny fahaverezana. Nefa Jodasy naroaka devoly. Nefa Jodasy dia nanao fagagana. Nampitombo mofo 5 sy azan-drano roa Jesosy. Nasaina ny zarareo mofo 5 sy azan-drano roa reo dia ny apôstôly, ny mpianatra. Tanatin'izay Jodasy. Rehefa mivavy akoatr'izao Jesosy, saora tompony amin'ny mofo sy ny azan-drano. Tsy teo eo iny dia ny tompo. Fa teny am-pandehanana ny mpianatra noho ny zara dia ny tompo. Tao anatin'izay Jodasy. Halleloja. Teny anao ny tompo androany. Tsy izay miracle rehetra dia hoe ao Jesosy. Tsy izay fanasitranana rehetra dia hoe ao Jesosy. Fa profon'izay Jodasy. Ny zara mofo sy 5 sy azan-drano roa izay nampitombony Jesosy, navoaka demonia, fa hoana? Zanaky ny fahaverezana ny anarany. Ary Jesosy dia niteny mihitsy hoe ilay demonia, devoly. Noho izany, aza maiky amin'ny resaka hoe miracle, aza maiky amin'ny resaka hoe fanasitranana, aza maiky amin'ny resaka hoe fahagagana. Fa voalaza mihitsy hoe ho maro no avy amin'ny anarako Jesosy. Dia ilaza fa aty izy, anao fahagagana izy, anao famantarana izy, avita an-datsakafo any an-danitra ary izy, fa tsy avy amin'ny Jesosy zany raha lasaina-bavy. Halleloja. Tadidio kely ny tantara, mpanjaka voalohany 12. Rehefa tonga Elia, iona tamin'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra hoe iona aminao aho. Inona famantarana fa iona aminao aho? Nandeha aloha tselatra, fa tsy diso tselatra izay. Nandeha nikotroka, fa tsy tao Andriamanitra. Nandeha ny rivotra mahery, tsy tao Andriamanitra. Fa nandeha amin'izay feo mibitsibitsika malefaka tao Andriamanitra. Indraindray hoe afo ny fanahy, indraindray hoe mirehatra, indraindray hoe tena misy miracle sy fahagagana sy ny sisa. Fa zareo fa ny aonan'ny Elia tamin'Andriamanitra, bitsibitsika malefaka. Tao nikotroka, tao nitselatra, tao nyrivotra, fa tsy tao anatin'ireny Andriamanitra. Indraindray koa misy fahagagana, misy miracle, misy fanasana, misy zao rehetrarehetra zao, fa Andriamanitra tsy ao. Indraindray eritreretintsika fa le ministera, indraindray eritreretintsika fa le famantarana, tsara ny ministera, tsara ny famantarana, tsara ny afofanasa izy, zao mbola ao ve Jesosy? Mbola ao ve Jesosy raha lasaina-bavy? Zanak'Israely efa tany anefitra teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa nisy fotoana ny zanak'Israely nanompo sampy. Rehefa nanompo sampy ny zanak'Israely, niala Andriamanitra. Dia rehefa niala Andriamanitra, famantarana sisa ny nasehon'Andriamanitra. Ny andro afo sy ny andro rahona. Rehefa tonga ny andro atoandro, dia teo ny andro rahona. Rehefa tonga ny andro hariva, dia teo ny andro afo. Fa Andriamanitra tsy teo tsony. Tsy teo tsony Andriamanitra. Dia io andro afo sy andro rahona io nanodikodina zanak'Israely nandrehitra ny 70 taona tany anefitra, maty tany daholo tsisy niditra ny fanjakany lanitra. Mieritreritra ianao fa mbola eo Andriamanitra, eo ny andro afo, eo ny andro rahona, fa Andriamanitra ama-Andriamanitra azy tsy eo intsony. Mieritreritra ianao fa tsisy olana ny fiainanao, mandeha ny vola, mandeha ny materiel, mandeha zao rehetrarehetra zao, fa Andriamanitra sao dia tsy ao intsony. Jesosy sao dia tsy ao intsony. Fa endrika ety ivelany sisa, ry fiangonana mahalala an' Jesosy, dinio ny tenanareo, heverony misy anareo, aiza ny misy anareo, aiza ny misy anao, iza ny lohany eo amin'ny fiainanao. Fa Jesosy haka ny toerana voalohany. Raha tsy maka ny toerana voalohany eo aminao Jesosy, tsy hiditra ny fanjakany lanitra ianao. Halleloja. Andriamanitra saro-piaro. Vakio kely ingely Exodosy 4:30 teo hoe ny alohan'le resaka hoe Andriamanitra saro-piaro sy ny aorianan'iny. Dia vakio kely ny zavatra voasoratra ao. 1:12. Tandremo izay andidiko anao. Indro efa horoahako
hiala eo anatrehanao ny amorita sy ny kananita sy ny etita sy ny perizita sy ny evita ary ny jebosita koa mitandrema fandrao anao fanekena amin'ny ponina eo amin'ny tany izay alehanao ianao ka ho fandrika eo afovoanao zany. Tandremo izy sao dia manao fanekena ianao. Kristianina manokana andresahako, zanak'Andriamanitra andresahako, mpitory filazantsara andresahako. Raha mpitory filazantsara ianao, mitory ny fibebahana, mitory ny herin'ny azo fijaliana, mitory ny fahamasinana, mitory ny tahotra an'Andriamanitra, tandremo ianao manao aliansa amin'ny olona ao anatin'ny évangile de prospérité, tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Sao ianao hiaraka hitory amin'ny olona tsy mitovy vina aminao. So ianao hiaraka izara amin'ny olona tsy mitovy frehana aminao. So ianao hiaraka izara amin'ny olona tsy mitovy farisendahatra aminao. Mandany azo fijaliana, mandany fibebahana, mandany fahamasinana, ka hoentinao amin'ny hoe fitiavana. Tsia. Aza manao fiarahana amin'ny hafa firenena. Rehefa mitory an Jesosy ianao, ny fibebahana, ny azo fijaliana, ny tahotra an'Andriamanitra, ny fiverenan'i Jesosy, ny fahamasinana, raha toa ka sala amin'izay ny manodidina anao sy ny eo akaikinao hitory an Jesosy, miaraka ianao. Fa raha resaka filazantsara an-tany, raha resaka fampiroboroboana ny eto tany, raha resaka fanekena fahotana, kanefa milaza fa kristianina, ialao masin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra saro-piaro ny fanahy izay nomeny ao anatinao, ny fanahy masina izay napetrany ao anatinao. Tsy tia ny iraisanao tsy kombakomba amin'ny mpaminany sandoka, amin'ny mpitory sandoka, amin'ny mpitory filazantsara an-tany. Dia olazaina ianao fa miavonavona, olazaina ianao fa tsisy fitiavana, olazaina ianao fa masika. Fa izao tenin'Andriamanitra teto dia aza miaraka amin'ny hafa firenena. Ny hafa firenena ara-panahy dia izao, ny olona tsy mitory ny filazantsara amin'ny fanjakana, ny olona tsy mitory an Jesosy. Raha resaka fitoriana andresahako, raha resaka asa fanompona andresahako, fa hafa indray raha fanerasera sy iona amin'ny olona sy hiaraka amin'olona fotsiny amin'ny fiainana salamizao. Fa raha fitoriana dia olona manana an Jesosy, mitovy farisendahatra aminao, mitovy farisendahatra ara-baiboly no miara-mitory. Amen. Raha vao ny altarany, andiny ny 17. So dia fandrika ho anao misy teny, ndao raha lahy hiara hitory, ndao mba hiara izara re, ndao mba hiaraka mba hivondrona. Misy olona miantso anao foana, ndao hiaraka hivondrona, ndao hiaraka fa efa misy pastera malalanao any sy ny sisa. Fanamasina miteny amiko, tsy mandeha any ianao, tsy miaraka amin'izanizy ianao. Satria tany fanamasina fa mbola misy corruption, mbola misy falitona, mbola misy fisisehoana, fizaozahoana, fanehoana fiderana tena, ary tsy filazantsara tena madio. Dia izay ilay Jesosy hoe totorien. Aleo tsy misy toy izay sadasada. Aleo tsy misy toy izay sadasada. Ianao rery fa miaraka amin'ny Jesosy, betsaka ny mibebaka, betsaka manolo tena, betsaka ny miaraka. Fa raha ianao hiarakaraka amin'ny olona rehetra, me maty ny afo aminao, dia andefitra fahotana ianao, dia tsy hitory fibebahana ianao, dia tsy hitory fahamasinana ianao, dia tsy hitory tahotra an'Andriamanitra ianao. Fa iny koa ianao fa hitory vola, iny koa ianao fa hitory fananakarena, iny koa ianao fa hitory materiel. Dia ozy ianao inona ho maharatsy an'izay? Tsia! Kolosianina 3:7 dia hoy Paoly hoe raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo, saino ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy, any amin'ny toeran'Andriamanitra, fa tsy ny etỳ tany. Raha lasaina bavy ny ivon'ny filazantsara dia Jesosy manaraka ho azy ny ambiny. Halleloja! Vitsy niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa lazaiko anao. Vitsy niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra lazaiko anao. Nisy raha lazay nentin'ny tompo tany an-danitra, nasehon'ny tompo famantarana lehibe, nasehon'ny tompo fahagagana, nasehon'ny tompo famirapiratana natao an-danitra tao. Fa lazain'ny tompo anazy hoe tany ianao miverina any an-tany. Tsy nety hiverina ozy, tsy te hiverina fa tsara loatra ny tany. Io resaka ao anaty apokalipsy io hoe volamena ny gorodona, tsy resaka fotsiny ozy, fa any tokoa tena gorodona ao volamena. Fa mirapiratana ozy, fa nasehony anany teto tany. Zao ny ataon'ny mpitory filazantsara ozy. Tsisy Jesosy, tsisy fibebahana, mpanompo-tsampy, tsy Jesosy mibahana ao anaty, tsy Jesosy ny lohany. Zao no ataon'ny olona, ndany ianao miverina, dia tenenindreo mpitory filazantsara ireo, mba hiverina amin'ny Jesosy ny tena filazantsara, mba hifatoka amin'ny Jesosy ny filazantsara, mba hifototra amin'ny Jesosy ny filazantsara, fa tsy amin'ny resaka materiel,
tsy amresaka zavatry ny tany. Tsy mety hiverina ozy izy. Mila miverina ianao izy. Nasehon'ny tompo tany amiko tany ozy izy. 2% ny olona vonjena. Tsy haiko ana anatin'izay 2% zay. Tsy haiko anao na anatin'izay 2% zay. 2014 zay fahitany zay. 2014 zay fahazavany zay. 2014. 2% ozy izy no vonjena. Mampatahotra ange zany ny fiangonan'i Jesosy. Mampatahotra ange zany. Anatin'izany ve za? Anatin'izany ve ianao? Mametraka antsika ao anatreo ny tenin'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Sao dia zatra miazakazaka. Sao dia zatra manompo fotsiny. Fa Jesosy tsy mibahana. Tsy rototra amin'ny Jesosy. Indifférent amin'ny Jesosy. Ho indifférent aminao koa Jesosy rehefa ho avy izy any amin'ny lanitra. Raha indifférent amin'ny Jesosy ianao. Raha ataonao optionnel Jesosy. Inona zany optionnel zazy? Afaka atao, afaka tsy atao. Ataonao hoe raha manala baky ianao option physique. Afaka manao physique, afaka tsy manao physique. Jesosy tsy optionnel. Ny miaraka amin'ny Jesosy tsy optionnel. Rehefa s'engage ianao dia s'engage va 100%. Fa rehefa tsy ianao dia ajanony. Mila olona mirehatra ho azy Jesosy. Ary manao an Jesosy ololohany. Halleluja! Be da be miazakazaka mankany amin'ny fahaverezana. Lohanao zao anao milalao. Lozaonao matory. Lozaonao misakafo. Fa ataonao aizy ho famonjenao io. Dia ho aizy ireo olona hitanao mankany amin'ny fahaverezana ireo. Tsisy fitiavana ny fanavy ao anatinao mba ho voavonjy ny olona. Taka namonjenanao. Manotsakotsana anao ny fanamasina amin'ity androany ity. Hoe sao dia manompo sampy ianao. Sao dia ny asa ny voalohany aminao. Lazaiko anao fa tsy asa ny voalohany amin'ny fiainana. Mba sérieux ohatran'ny fanaovanao asa ve ny fiarahanao miaraka amin'ny Jesosy. Za isan'andro miasa. Miditra amin'ny 7, mirava amin'ny 12, miditra amin'ny 1 sasany, mirava amin'ny 5 sasany. Tsy mahazo tara. Fitaiko tsara ny adiny 4, fitaiko tsara ny adiny 4 anankiroa. Isa maraina tsy maintsy fo maraina. Tsy mahazo raha teko ny hany. Tsy mahazo tara. Tsy maintsy ataoko tsara ny ao. Satria nahoana? Misy karama ao afara vola. Miankina manaina io. Hamelomako vady aman-janako. Fa ambonin'izay raha lasaina bavy Jesosy a. Fona amin'ny Jesosy a fa tara teo. Fa tsika rehefa montsy fotoam-pavahana, tara tsika. Tsika rehefa montsy cellule de prière, tara tsika. Réformer vos voies. Avaozy ny lalanareo. Hevero ny lalanareo. Mihoatra noho ny makany amin'ny birao. Miasa alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Ny miaraka amin'ny Jesosy. Halleluja. Ny famonjena ny fotoana. Ny famonjena fivoriam-bavaka. Ny famonjena cellule de prière. Mihoatra noho izay io raha lasaina bavy. Raha Jesosy marina ny ao. Naiza angonany roa na telo amin'ny anarako dia ho avoany aho. Saingy fotoana amin'ny fahasoavantsika dia ataontsika migoragora, médiocre le fiarahana amin'ny Jesosy. Ataontsika atandrefaka le fiarahana amin'ny Jesosy. Ataontsika ohatrohatran'izay fotsiny. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro. Tsy miasa ntsony ny fanavy eo. Tsisy fibebahana, tsisy fifaliana ntsony ny fiarahana vavaka, tsisy firetana intsony. Satria ataonao kitotoa ny miaraka amin'ny Jesosy. Jesosy tsy tia kitotoa raha lasaina bavy. Jesosy tsy tia kitotoa. Fa Jesosy tia olona sérieux ao aminy. Averiko foana amin'ny raha lasaina bavy rehefa miaraka vavaka ireo. Ao amin'ny mpitory teny dia hoe raha mitady fahendrena ianao ataova ohatra ny fitadiavanao vola. Ozy ny teny malagasy hoe fitadiavana mazaka maniraka. Irahan'ilay fitadiavana fotsiny ianao dia mazaka maniraka. Tsy misy miteny ianao hoe ndana miasa, ndana mitady asa, fantatrao fa ilaina io. Ataova ohatr'izay fitadiavanao an Jesosy. Ataova ohatr'izay fitadiavanao fahendrena ao amin'ny tompo. Fa aza atao moyen. Adiny firy ianao mivavaka ao anatin'ny iray andro. Adiny firy ianao mamaky tenin'Andriamanitra. Oviana ianao zao namaky tenin'Andriamanitra. Inona zao ny révélation farany azonao tao anatin'ity baiboly ity. Andriamanitra mamposaka ny masoandrony amin'ny tsara fanahy sy amin'ny ratsy fanahy. So dia gaga ianao hoe mandeha daholo zao rehetrarehetra zao. Jesosy tsy ao intsony. Omen'Andriamanitra io masoandro io na ho an'ny tsara fanahy na ho an'ny ratsy fanahy. Zany hoe omen'Andriamanitra amin'ny materielina sy ny fitahiana na ho an'ny ratsy fanahy na ho an'ny tsara fanahy. Fa so mieritreritra anatin'ny fitahiana sy ny fahombiazana dia ao Jesosy. Tandremo raha lasaina bavy. Tandremo
voafitaka an'izany mivava omeo esprit de discernement fanamamatatra Jesosy. Ao aminao ve za sa tsy? Ao aminao ve ty alehako ty sa tsy? Na zao triko aminao zao ary angatahako misy anao rehefa vita fotoana eto tana dia saintsainao any le izy avy amin'ny Jesosy ve sa tsy avy amin'ny Jesosy? Fa matahotra raha lasaina vavy amin'izany 2% zany aiza ho aiza ahako, aiza ho aiza ianao. Tsy haiko hoe firy million ny olona tamin'ny andron'ny Noa, fa tamin'ny andron'ny Noa 9 ihany niditra ny fanjakan'ny lanitra. Zany hoe le sampy-fiara ny tiako teneny 9. Ny ambina n'iny ny variana nanao trano, variana nanambady, variana nampanambady ny zanany. Tsy ratsy manao trano, tsy ratsy manambady, tsy ratsy mampanambady ny zanany. Fa tokony sady ny ainy io any hoe ry sampy-fiara iny ka efa hidy, sao dia ajanona le mariazy, sao dia ajanona le trano, sao dia ajanona le mampanambady zanaka. Indraindray sao dia misy zavatra efa tokony ajanona. Fa miditra ao amin'ny Jesosy fotsiny. 9 ny tafiditra raha lasaina bava, nidy ny varavarana. Hiala tao a Sodoma sy Gomora, 3 no afaka tao. 3 no afaka tao, ny ambiny may tao. Misy kristianina mamainga any amin'ny afo be any zao. Faravakely misy 5. Hainao le tantaran'le virjiny 5 adala. Tsy niditra fanjakan'ny lanitra ke reny. Nefa hoe virjiny. Virjiny zany olona madio, tsy nijangajanga. Fa nakaiza any efa averezana. Satria nahoana nisy fotoana tsy tao intsony le solika. Fiangonana mahalala an' Jesosy. Bitsibitsika aminao ny tompo androany. Anisan'le 5 adala ve ianao. Tao ihany ny solika. Fa naharitra ela ampapakatra lany le solika. Lany le solika. Sa anisan'le 5 endry naharitra ela ampapakatra fa mbola tao ny solika. Mialamika ianareo mpanao meloka ozy Jesosy. Firy isan-jaton'ny olona miditra am-piangonana ny tena hoe tady an' Jesosy. Tsy moyen fotsiny ve Jesosy? Tsy fitaovana fotsiny ve Jesosy? Est-ce que tu te sers de Jésus ou tu sers Jésus? Azonao zany fanontaniana. Est-ce que tu te sers de Jésus ou tu sers Jésus? Manompo an' Jesosy ve ianao? Sa mampiasa an' Jesosy hanompo anao? Raha lasaina bavy evereo lalanareo. Sérieux ty miaraka amin'ny Jesosy ty. Sérieux ty famonjeny ty. Tsy milalao ty. Tsy kisankisanky ty. Aza manompo sampy. Raha misy zavatra lohany eo amin'ny fiainanao, dia tokony ho Jesosy. Efesianina 5:5 dia milaza hoe tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra ny pierina. Dika ny pierina ty vola. Dia entre parenthèses idolâtres. Fa kio kely izay Efesianina 5:5. Efesianina 5:5. Mba misy ray mamaky azafady amin'ny anaran'i Jesosy izay mahita. Ka manana micro. Fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpitsangatsanga rehetra, na ny olona betaveta, na ny olona mierina, mpanompo sampy zany. Eo, na ny olona mierina, mpanompo sampy zany. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe avara. Ny avara dia kahihitra. Raha kahihitra ihany koa ianao amin'izany eto tany, mpanompo sampy ianao. Mpanompo sampy ianao. Any amin'ny Kolosianina any, na Filipianina dia misy an'izay koa hoe ny olona tia vola dia entre parenthèses idolâtres, tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Samy hafa be fiainana 2017 sy nataoko hoe tamin'ny année 90 tany. Be da be le zavatra manenjika antsika amin'izao fotoana sy zavatra enjehantsika. Zay mahatonga ny hoe tsy hitahitanao akory dia Novambra 2017 zao. Satria ao anatin'ny 24 heures be da be le zavatra atao, be da be le zavatra atao. Raha oharina tamin'ny taona tany aloha tany lasa tany tsy dia betsaka ohatr'izao. Enjehana daholo ty rehetrarehetra ty. Aiza ny paran'i Jesosy? Aiza ny anjaran'i Jesosy? Aiza ny fianonao an' Jesosy? Vitanao daholo zao rehetrarehetra zao, fa Jesosy ataonao ambany. Malahelo ange Jesosy amin'izany. Malahelo ange Jesosy amin'izany. Malahelo Jesosy amin'izany. Jesosy tokony lohany. Mamaky ianao amin'ny Apokalipsy 1:20, Apokalipsy 2:20, any ivelany ozy izy ny mpijangajanga, any ivelany mpandainga, any ivelany mpamadika rehetrarehetra, dia anisan'ireny any ivelany mpanompo sampy.
dia eritrereto rehefa resaka mpanompo-tsampy zany io a tsy resaka dadarabe sy resaka mpanandro ntsony fa resaka fanompo-tsampy moderna zay maka amin'ny plasiny Jesosy aloha dia Jesosy avy eo. Tsia fiangonan'i Jesosy ianao, fiangonan'i Jesosy Kristy ianao, lohan'i Jesosy, tadiny lohan'i Jesosy. Andriamanitra saro-piaro izy raha lasaina bafy a. Samy mandiny tena, samy mieritreritra. Aiza ho aiza moa zany amin'ny fiarahako amin'ny Jesosy ity. Manahoana ny fiainam-bavako, manahoana ny famakiko baiboly. Inona ny boky vakiko mihoatra noho ny baiboly? Inona ny boky tsy maintsy tsy adiniko mamaky azy ao anatin'ny ray andro? Inona ny sity tsy maintsy jereko isan'andro? Inona ny zavatra mamatimaty aho? Jesosy ve lohany amin'ny fiainanao? Baiboly ve lohany amin'ny fiainanao? Ny vavaka ve lohany amin'ny fiainanao? Alleluia. Marina fa fahasoavana no namonjena. Fa ao anatin'ny fahasoavana avy eo ary rehefa miditra miaraka amin'ny Jesosy avy eo misy disipline. Zay mahatonga hoe disciple. Rehefa hoe disciple dia misy disipline. Ataovy ohatran'ny fitadiavanao vola ny fitadiavanao an' Jesosy. Mitadiava an' Jehova dia ny mbola hita izy. Miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Jesosy dia niteny mihitsy ao anatin'ny toroteniny nataony hoe midira amin'ny vavahady ety ianareo. Fa malalaka ny vavahady makany amin'ny fahaverezana dia lasa betsaka amin'ny makany. Amin'ny teny frantsay iny dia mafimafy kokoa ny hevitra ilay izy. Efforcez-vous. Samy hafa be zany amin'ny teny gasy. Amin'ny teny gasy dia hoe midira. Eny misy ihany hoe misese. Fa amin'ny teny frantsay izy dia efforcez-vous. Zany hoe ianao mihitsy ny manao ezaka, manao effort hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dikan'izay misy zavatra mila velo ao raha lasaina bavy. Misy zavatra tsy maika ao, misy zavatra tsy important ao, misy zavatra tsy mampandroso ao dia mila vela. Tsy fantatra hoe inona, tsy fantatra hoe iza, tsy fantatra hoe aiza. Fa ny fanamasina ampazavanao, fanamasina iteny anao, fanamasina noro anao. Hatramin'ny andron'ny Jaona hozy izy dia rombahana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary ny mpandrombaka manino? Maka azy ankeriny. Maka azy ankeriny. Mbola midika koa izay fa raha te hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao mila maka ankeriny. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe les violents s'en emparent. Zany hoe ilay olona violent miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ara-panahy. Ny mpandrombaka maka azy ankeriny. Afaka janona daholo ny zavatra rehetra mila mivavaka aloha dia mivavaka. Afaka janona daholo ny zavatra rehetra rehefa mila mihaino tenin'Andriamanitra aloha dia mihaino tenin'Andriamanitra. Zay kely hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Misy sakrifisy ao, misy zavatra avela ao, misy zavatra tsy raisina ao. Raha te ho tenenin'ny tompo ianao, raha te resaka aminao ny tompo amin'ny 2 maraina, nefa ianao amin'ny 3 maraina vao fo, tsy heninao intsony izy. Raha te hiresaka aminao ny tompo amin'ny toerana anankiray, nefa ianao tsy tonga, tsy heninao intsony izy. Eno ny fanamasina. Aza entin'ny rotina hoe Jesosy atao anatiko. Za manana an Jesosy, za mpino foana. Raha lasaina vavy mila disipline ary mila mihaino ny fanamasina. Misy fotoana teny taminareo izy, rehefa ladinareo te hitsangatsangana mitsangatsangana, te hiaraka amin'ny ankizy, miaraha amin'ny ankizy. Mbola tsisy maratsy izay, fa zao tena zay ve ny tenenin'ny fanamasina? Ao anatin'ny semaine ianao mikikitra mafy, miasa tsisy an Jesosy mihitsy. Tonga anay ny alahady sabosy mbola mitsangatsangana sy milalao ianao. Fa aiza Jesosy amin'ny fiainanao? Aiza Jesosy aminao? Sa hoe Jesosy ato amiko. Jesosy ato amiko fa zay ve ny tian'ny fanamasina? Zay ve ny tadiavin'ny tompo? Ny mpandrombaka maka azy ankeriny violent. Raha lasaina ba fotoana fifoazana zao. Eto amin'ity toerana ity lazako hoe fotoana fifoazana zao, so matory ianao. Ny teny misy ny tompo ny apokalipsy hoe zay masina, aoka izy mbola masina. Napetraka misy apokalipsy any amin'ny toko farany any. Zay marina, aoka mbola marina trany izy. Zay tsy masina dia aoka mbola tsy etsy masina indray. Zay tsy marina, aoka mbola etsy marina indray. Ohatra nefa miteny ny tompo hoe leo fenao re zay masina toy izy ny fahamasinanareo. Ianareo efa tsy te ho masina vela ho any, ataovy ihany tsy fahamasinanareo. Ohatran'izay mihitsy lazain'ny tompo ao anatin'le apokalipsy hoe efa farany ty. Efa farany ty
tsy te hiteny be tsony aho zao zay masina toizo zay tsy masina velao izy man entitra ny eny tompo e saro-piaro ny eny tompo e jaloux ny eny tompo e raha lasaina bavy e inona ny bahanao am-ponao inona ny loaka ny vavanao isan'andro inona no mitoetrao fa sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra fa raha feno robaka ao feno fitaka ao feno langa ao feno faratsipanao feno fahatezerana ao tsy ahitan'Andriamanitra ianao halleloia evero ny lalantsika evero ny lalantsika fantaro aizany misy ianao fa betsaka ny fanamamitaka betsaka ny famantarana eritreretinao fa ao Jesosy fa sao dia tsy ao intsony Jesosy zaho ve Jesosy mbola tiavinao za ve Jesosy mbola ao aminao ve za ve Jesosy mbola ianao ve mitoetra atao anatiko za lasa mandehandeha fotsiny amin'izao ny fiainantsika za lasa mandehandeha fotsiny amin'izao arak'izay tiantsika fa tsy izay tiany Jesosy Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro misy ato matoa Paoly ny teny amin'ny Filipianina toko 2 hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra atateraka nini atateraka ny atateraka ny ry fiangonana Jesosy haitsika ve zany teny zany miasa amin'ny tahotra sy ovitra atanteraka dia raha tsy hay izy dia vakio amin'ny Filipianina toko 2 dia mba hay androany raha tsy hainao zany zay tsy miasa tamin'ny tahotra sy ovitra ianao azafady raha tsy hainao zay teny zay ka raha zao anao vao mamaky any hoe ay ato le izy tsy niasa tamin'ny tahotra sy ovitra ianao na hoe niasa ihany afa tsy haiko iteny io ay dia misaotran Jesosy zany fa ny fanamasina nitarika anao Filipianina toko 2 andininy merci Filipianina toko 2 andininy 12 dia zao voalaza koa amin'izany ry malalako tahaka ny nanekenareo mandrakariva tsy fony teo aminareo ihany aho Paoly io miresaka io ho amin'ny fiangonana atao Filipi dia hozy izy hoe aza miteny hoe aza manao hoe rehefa eo Paoly dia mody anao masimasina mody anao metimety fa eo Paoly fa hozy Paoly tsy eo tsony aho zao rehefa tsy eo tsony aho koa atao foana zay hamasina anareo koa amin'izany ry malalako tahaka ny nanekenareo mandrakariva tsy fony teo aminareo ihany aho fa ankehitriny dia bebe koa aza raha tsy eo aho dia ahoana miasa amin'ny tahotra sy ovitra ahatanteraka ny famonjena anareo fa nga tsy mbola vita ny famonjena no tanterahana indray sa inona tiany Paoly lazaina amin'io miasa amin'ny tahotra sy ovitra mba hatanteraka ny famonjena anareo vitan Jesosy ny famonjena fa ianao mbola mandeha zao ekena zato isan-zato io vitan Jesosy ny famonjena fa ianao mbola mandeha zao dia ianao mandeha io miasa amin'ny tahotra sy ovitra hatanteraka ny famonjena anao voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny Romanina tsika voavonjy ozy izy fa voavonjy amin'ny fanantenana zay mahatonga hoe zay mahatratra amin'ny farany no vonjena dia amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 Paoly dia miteny mihitsy hoe raha tazominareo hatramin'ny farany ny fanekena dia zay ny anton'io hoe miasa amin'ny tahotra sy ovitra hatanteraka ny famonjena tsy zay rehetra nanomboka ny zava-dehibe fa zay mavita hatramin'ny farany firy zay raha lasaina bavy efa niara-ny azakazaka zay firy zay hoe niaraka amin'ny tompo zay tomany mihitsy tsy rara tamin'ny tany mihitsy nanao zao rehetra tsy hitany alehany avy eo ilozana amin'ny lalao fotsiny ilozana mitady vola ilozana miasa tsy hita tsony avy eo fa tsy vitany hoe mitomany tsy vitany hoe mianjera amin'ny tany tsy vitany hoe miteny tsy fantatra firy zay olona efa niteny tsy fantatra zay tsy vitany hoe vita batisa akory ary firy zay olona efa vita batisa zay fa rehefa jerenao avy eo tsy ao amin'ny Jesosy tsony tsy mitsara fa nyfanamasina mampafantatra anahy io tsy resaka hoe vita batisa dia voavonjy tsy resaka hoe mahay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia voavonjy tsy resaka hoe tomaly sy nianjera tamin'ny tany dia voavonjy fanompo be reny fa manahoana amin'izao 2017 zao malahelo amin'ny fanamasina zay zavatra entiko zay zavatra misy amin'izao 2017 zao satria ny kristianina tena tsy sérieux raha lasaina bavy
goragora. Amin'ny teny frantsay izy hoe médiocre zany tsy tsara, moyen. Ny Andriamanitra ao Andriamanitra parfait, Andriamanitra tsara, nefa ianao manao kitoto, ajanono zany dia ataovy sérieux miaraka amin'ny Jesosy io. Na anao dia atao tsara na tsy anao mihitsy. Halleloja. Miaramila. Jereo gendarme sy miaramila mahalala ny discipline reo. Ka ianao antsoina hoe miaramila an' Jesosy, misy discipline zany miaraka amin'ny Jesosy zany. Zay ho rehefa sain'ny tompo tsy mihinan-kanina dia tsy mihinan-kanina. Rehefa sain'ny tompo miaritory dia miaritory. Iasa ianao miaritory nefa avy eo ianao miaritory hivavaka tsy manao. Toy ianao hoe Jesosy raha Jesosy Jesosy sérieux raha lasaina bava. Raha hitanao sérieux an'Andriamanitra aloha Maleky, ohatran'io ihany izy aty amin'ny Matiokatra aty amin'ny Apokalipsy. Alléluia. Jery télé anao mateza eo ampijerena télé, zavatra tontolo izao jerenao eo. Rehefa izay ianao amaky baiboly eny tenin'Andriamanitra, matory ianao. Fa aizany sérieux anao. Aizany famatoranao ara-panahy. Tsika ato mantsy ataoko fa efa maromaro zay niaraka teto nandritra ny fotoana maro, misy hoe vaovao. Fa mila mametraka resaka fitondrana miaramila amin'ny anaran'i Jesosy koa ngamba. Hoe tena ataovy sérieux raha lasaina bavy rehefa anao. Ataovy tsara io raha lasaina bavy rehefa anao. Aza atao optionnel io, aza atao facultatif io. Fa raha nataon'i Jesosy facultatif amin'ny famonjena anao dia ahoana? Raha nataon'i Jesosy optionnel io hoe afaka mandehany, afaka tsy mandehany. Mafy ingeny nidinan' Jesosy teto tany fa lazaiko anao. Navesatra ingeny nidinan' Jesosy teto tany fa lazaiko anao. Nangirifira ingeny nidinan' Jesosy teto tany fa noho ny fijerevany anao, noho ny tsy fahafoizany anao ho any amin'ny elo io, dia tonga Jesosy. Dia inona ny setriny ataonao an'izay? Marina fa fahasoavana namonjena. Marina fa fahasoavana namonjena. Fa inona ny setriny? Miasa mitahotra siofotra. Crainte et tremblement. Travailler avec crainte et tremblement. Zay foana lazaiko zay, ohatrany ahoana ny fatahoranao ny lehibeanao ampiasana. Ohatrany ahoana ny fanajanao ny lehibeanao ampiasana. Nefa manahoana ny fatahoranao sy fanajanao an' Jesosy. Le fatahorana lazaiko tsy resaka peur, hoe matahotra, fa crainte, ny crainte, respect, fanajana. Misy fanajana an' Jesosy fe. Ozy re lalahy zay hoe ny orthodoxe rehefa mivavaka, tsy isy ankizy mahazo mandehandeha zany eo, tsy isy zaza mahazo mijorojoro zany eo, fa rehefa mivavaka dia tena mivavaka, tsy isy mipelipelika, tsy isy manao fa tena sérieux be. Jiosy orthodoxe. Satria fantany fa Andriamanitra masina sy mampatahotra an'io. Atsika nanaika mbatratra an'le hoe fahafahana dia mandehandeha fotsiny sady mihinana biscuit no mitsako siligoma sady mivavaka. Andriamanitra masina raha lasaina bavy tsy tokony hitady hisako siligoma ianao ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Sady hihinana biscuit ianao ny eo eritrereto fotsiny hoe nasia fokotany ary. Anatina nasia fokotany ve ianao dia hitsako siligoma? Anatina nasia fokotany ianao sady hihinana biscuit ny resaka. Dia maika moa zany fa manatona député, na manatona sénateur, na manatona chef de région, manatona ministre, manatona sénateur, manatona député, manatona filohan'ny république. Ohatrany ahoana ny fanajanao rehefa mahita. Vao tonga fotsiny ireo république, mitsangana daholo. Zay. Mitsangana daholo. Fa aiza ho aiza le fanajanan'i Jesosy raha lasaina bavy. Aiza ho aiza le fiankofana sy le fatahorana an' Jesosy raha lasaina bavy. Veritsika fa Jesosy le bandibandy akama ve? Jesosy ve veritsika fa le namanamana mahafinaritra. Fa Jesosy dia afo mandoro. Jesosy dia Andriamanitra saro-piaro, mila fanajana. Ataovy sérieux. Ozy ny tanora zay, ataovy sérieux. Ataovy sérieux. Alléluia. Tsy lalàna zany resahako aminao zany, fa resaky ny fanahy. Tsy fampitahorana zany, fa resaka fandinihan-tena. Mbola ao ve za Jesosy? Mbola mifikitra ve za Jesosy? Mbola lohany ve ianao Jesosy? Mbola lohany ve ianao Jesosy? Dia zay ny teny omeny tompo antsika androany. Alao hatreo. Fa samy mandiny tena. Samy mieritreritra eo am-pitoerana eo. Hoe aiza ho aiza tokoa moa zany. Gatahako misy ianao eritreritra. Aza mieritreritra alao rangary efa any trano. Zay sady ianao dia efa tsy sérieux.
eto zao samy mandiny tena raha efa atao am' Jesosy ianao fa niverina raha efa atao am' Jesosy ianao fa ohatrany tsy ampy sérieux raha ohatrany atao am' Jesosy ianao fa ohatrany tsy mafana e ianao ange de efa mahatsapa an'io fa mody hovaovainao fotsiny eo am' raha lasaina bavy hoe sava ve sava eto samy mira dôly asandratro ny tanako tsy manana hafa tompo afa-tsy anao fa tena tomponao tsy manana hafa tokoa ve ianao fa eto hoe samy mahay mira dôly raha samy mira hoe je veux t'adorer ma raison de vivre c'est de t'adorer fa tena zay tokoa ve sa itao bava fotsiny ezana be nge zany hira ataonao zany e ezana be zany hira zany fa tena zay ve fiainanao sa ataonao pli vava fotsiny io hira io raha lasaina bavy fotoana zao fieritreretana misisi ozy izy midina ozy izy Jesosy tsy am'jetilisa nge Jesosy miteny an'izany e mpianatra nyresahany teo ny olona nandray azy nyresahany teo misisi am' vavahady ety tera ny lalana makany fa tsy nijetilisa no nyresahany fa ianao mpino eto androany mba sy fakira kely jao no nazafady de eto ny tompo androany a mila fanavaozana ianao avozy ny fomba fanompona avozy ny fomba fiarahanao am' Jesosy raha verina zany le teny teo de zao sérieux Andriamanitra jaloux dia tiany ianao zato isan-jato ho anazy tiany ianao 100% ho anazy dia tiany koa ianao ho sérieux miaraka aminy ka olohan' Jesosy eo aminao tahaka ny fiasanao isan'andro sy ny fitadiavanao vola isan'andro fotoana famindram-po zao raha lasaina bavy tsy ampitsangana an'izaniza fa samy mahita ny tompo samy hita ny tompo reha hitanao hoe tena natsatsy tokoa zany Jesosy ohatrany mainamaina zany Jesosy te hafana ianao am' Jesosy miverenao aminy fa mandray anao ndray izy tsarova fiangonana Laodikia fa fiangonana Laodikia zany tsy nanana problema materiel zany a nanana an'izany daholo ny rehetrarehetra izy mihitsy ary ny sanyteny hoe tsy hisy mahory anay intsony fa Jesosy rehefa nijery azy de hoe ianao le jamba ianao le mitanjaka ianao le mahatra ianao le ory indrindra tsy tao tsonotsinony Jesosy efa fenon'le materiel ry zareo mba tsy ho fenon'ny materiel anie ianao fa ditan' Jesosy ny amenanao samy mivavaka eny am-pitoerana